Niverina sokatra ny hainao manjery Kolo FM sy Kolo TV taoriny ny fanakatonana azy. Namoaka ny fanapakeviny ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana an'io makasika ny fanemorana ny datim-pifidianana. Lozam-pifamoivoizana naharatrana olona telo no nitranga tety Tsimbazaza io maraina io. Tanterahana ny farany herinandro avy izao ny Jazz Totobato andiany fahatelo. Merabanao tonga soa eto amin'ity fampalalam-baovao voalohany eto amin'ny Kolo TV ity ary manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Etontsika hanombohana ny vaovao avy hatrany ary ny mahakasika ny tranga niseho ny farany herinandro lasa teo teto amin'ny Kolo TV sy ny Kolo FM. Nisy tokoa mantsy ny fanatsoahana ny fahazondalan'ny orinasa andefa ireo fandaharana ao aminy fanampanazavana avy hatrany. Tsy misy ny olana ary tsy misy ihany koa ny vato manorina eo amin'ny fandefasana ny Kolo FM sy ny Kolo TV amin'izao fotoana izao. Mazava ny resaka mahakasika azy ity na dia nisy ara ny trindry izay nahazo ny mpitantana izany Kolo TV sy ny FM izany. Efa ampelatana tanteraka 100 ny lisansa ary tamin'ny taona 2013 no nahazahoana izany ka nafahana misokatra makany amin'ny ara-dalàna. Satria tokoa moa izany manoloana n'io atao hoe fanapahana na décision navoakan'ny Omerta zany sy ny commission spéciale à la communication audiovisuelle io zany momba n'ilay fanatsoahana n'ilay fahazondalana mitrandraka n'ilay radio sy télévision Kolo FM dia voatery zany izay nitondra ny raharaha teo anatrehan'ny fitsarana izay misahana ny ady amin'ny fanjakana na teo anivon'ny Conseil d'État ka fitarainana roa sosona moa zany napetraka dia ny voalohany mahakasika n'ilay fangatahana ny fanafoanana tanteraka manontolo andreo fanapahana na décision navoakan'ny ministère ireo dia ny faharoa dia fangatahana fampiatona ny fampiarana an'ilay décision izay navoakandry zareo ka ny lalàna moa zany dia mametraka fa raha mitranga zay toetra raha zay dia mandeha mialoha ilay fitsarana momba n'ilay fangatahana an'ilay fampiatona an'ilay fanapahana na décision ka taorina ny fifandaharana dia namoaka didim-pitsarana ny teo anivon'ny Conseil d'État dia ny amin'ny hoe mialatsiny amin'ny teny français satria izay moa namakina n'ilay didim-pitsarana teo dia ny hoe il n'y a plus lieu à statuer sur la requête portant demande de sursis à exécution zany hoe raha atao amin'ny teny tsotsotra dia hoe tsy misy tsony ny antony tokony hitsarana ka hamoahana didim-pitsarana zany mikasika ny fangatahanay momba n'ilay fangatahana fampiatona aloha ny fampiarana andreo didy navoaka ny Omerta sy ny CSCA ireo malalaka mihitsy zany ny radio sy ny télévision Kolo anohy indray ny fandaharana tahaka izay mahazatra isan'andro. Fanamoaka ny fanapahan-keviny ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana an'io makasika ny fanemorana ny datim-pifidianana ho filoham-pirenena avy hatrany ny andindiny. Araka ny fanambarana laharana ray tsipika HCC par AV natao an'io fa 13 Jona 2024 dia namoaka ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa ny senite ihany no an'ny sampana afaka mandray ny fanapahan-kevitra farany mahakasika ny datim-pifidianana sy ny fanemorana izany. Raha ny fantatra moa dia efa tamin'ny herinandro lasa teo no nangataka hevitra teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny lehiben'ny governemanta Omer Persika mahakasika izay fanemorana ny datim-pifidianana izay no ny antony tsy azo anoharana. Fanapahan-kevitra izay tapaka nandritry ny filan-kevitry ny governemanta ny daty ny 9 Jona. An'io dia fantatra izany fa ny senite ihany no tompony ny teny farany mahakasika ny daty farany ho an'ny fifidianana filoham-pirenena. Fa tonga nanao fitsidihana tany amin'ny faritry Melaky ny Praiminisitra Lefitra Ajo Andriananarivelo ny 9 Jona lasa teo. Lycée, Brown ny Gendarmerie,
hôpitaly ary indrindra ny lalana izay samy mila mpamboarana avokoa no nojerena akaiky tamin'izany diany izany tsy afaka ny anatena fampiavanana ihany koa isika hoy izy raha toka mbola variana miatoerana ireo mpanao politika fanadidina entininaly sosombonena teo amin'ny sariny tojo ramboatina. Nahafaly ny mponina tany atoerana ny tsidian'ny Praiministra Lefitra Azo Andry Anarivelo ny tanànany Besalampy ny 7 jona lasa teo. Efa tao anatin'ny 5 taona tokoa mantsy izao no tsy mba nisy tompona ndraiky mpanjakana tonga nitsidika ity tanàna ity. Tsy nisan'ny mpifidy hoy Andriamatoa Azo Andry Anarivelo no tokony tsidiana ny tanàna iray fa ny fampandrosoana ny faritra rehetra tsy hankanavaka no tokony atao lahara-pamena mba hitsinjovana ny fampandrosoany Madagasikara ka tsy ho tanteraka izany araka ny nambarana raha toka tsy mitsahatra ny miady toerana ireo mpanao politika. Ka ho an'ny olona zany dia any amin'izay tsy avery plasy azy ihany no andanany azy satria any no be mpifidy. Ny antsika dia izay ampandrosoana ny Madagasikara no mahamaika ary tsy afaka mandroso miaraka isika, tsy afaka misy an'izany fampihavana-pirenena azo everiny zany eto amin'ity firenena ity raha tsy mahita ny anjara masoandrony daholo ny vahoaka malagasy tsy raray avy. Resaky ny mpanao politika fotsiny no hoe atao ny fampihavana-pirenena, ataony zao sy zao raha manam-potoana olanina isika amin'ny ady hevitra dia ady hevitra hampandrosoana ny tolofaritra misy antsika itony any tokony olanina fa ny mpanao politika tsy havana mihitsy satria miady plasy fotsiny. Asa-pampandrosoana maro no njerena akaiky nandritra izany diany izany ka isany amin'ireo ny fanamboarana ny lalana izay mampitaraina ny maro, ny lycée izay antoky ny fampandrosoana hoy ny Praiministra Lefitra, ny lapan'ny tanàna izay novatsiana vola mitetina 500 tapitrisa ariary ary indrindra ny hôpitaly any an-toerana. Nitondra fanazavana mahakasika ny mety ho fanoloana ireo mpikambana ao amin'ny UDRC ao amin'ny fitondrana tetezamita ny filohan'ny vovonana UDRC Lainy Eric Jean androany maraina raha niona tamin'ny mpanao gazety fanadidina no tanterahany Naly Sosomiaina. Tsy azo atao ary tsy ara-dalàna ny fanoloan'ireo olona avy amin'ny UDRC izay mikambana ao amin'ny filan-kevitra ambon'ny tetezamita sy ny kongresy ny tetezamita raha tsy nahazo alalana avy amin'ny filompanorana araka ny nambaran'Andriamatoa Lainy Eric Jean dia ny filoana anao soniny tondrozotra ka nankatoavan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany no afaka manolo ny mikambana ao aminy tsy ho isan'ny mpitondra ao amin'ny gouvernement intsony. Tan-dalàna tsika ny zavadrehetra izay atao dia tokony hatao araka ny lalàna. Araka ny lalàna velona ao amin'ny feuille de route fa sera lasa lalàna mantsy ny feuille de route dia ny président ny entité izay nanao soniny feuille de route ro mangataka ny hanovana ny membre ao aminy, zay vo azovana izy. Ka ny président izay nanao soni ny feuille de route dia ny tena zay nanazavako hoe Marcin Varista ny meko mandat hanao intérim fotsiny. Nanome ny heviny mahakasika ny fifidianana sy ny fanemorana izany ihany koa ity kandida ity araka ny tondrozotra hoy izy dia ny senita sy ireo manam-pahaizana avy amin'ny firenena mikambana ihany no tompony teny farana amin'ny fanemorana ny fifidianana ho filoham-pirenena. Noho izany mandra-pivoaka ny fanapa-kevitra ny senita hoy izy dia mijanona ao amin'ny 24 jolay ho avy izao ihany ny datan'ny fifidianana raha ho an'ny UDRC. Fa efa misarotra ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao satria efa tsy tonga manatrika ny fivoriana eny amin'ny filan-kevitra ambony tetezamita intsony ireo mpikambana ary nisy tamin'izy ireo ary no efa nesorina teo amin'ny toerany fanadidina miaraka amin'ny namana Marjona. Nikatso tanteraka ny fampandehanan-draharaha eny anivo ny filan-kevitra ambony ny tetezamita amin'izao fotoana izao ary tantaratra ny fizarany roa amin'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity. Etsy ankilan'ireo miantany amin'ny filoha ankehitriny ny jeneraly Dolain Rasolso, etsy andaniny kosa ireo mpikambana sasany izay mivory amin'ny efitrano mihidy izay tsy azon'ny rehetra atrehana ihany koa ny makasika izay rehetra izay ary dia are fa ny fananganana anorona filoha vaovao hitatana izay androm-panjakana izay no tanjony ireto farany ireto. Ametraka fanontaniana zay sao dia mba efa tsy ny comité ad hoc intsony no isanana ny raharaha ato amin'ny CST satria ny CST dia ny fanajana lalàna satria ato ny toerana lalàna no zavatra henjana ajainay ary tena ataonay sala amin'ny anak'Andriamaso ka raha fijerinay azy mety tsy hijanona amin'ilay comité ad hoc intsony ny fandehan-draharaha ato fa mety hivadika cellule de crise. Raha cellule de crise izy fantatsika hoe inona zavatra ho resahana amin'izany hatraiza no mety
fepetra sy domaine alehany raha ny tsy fanajana lalàna amin'izao fotoana no jerena dia efa miopapana efa mila ampiteniny mona hatreto aloha dia mbola manjavozavo hatrany ny resaka momba ny fanaovana lalàna eto amintsika indrindra moa fa eny anivon'ny filan-kevitra ambony ny tetezamita satria tao anatin'ny ray volana izay fotoana ara-dalàna ny vorian'izy ireo dia tsy mbola nisy ny zavatra tinapaka mandraky tiany androany. Ny setry ny fifidianana ihany no ahafahantsika mivoaka amin'ny olona na diavin'ny firenena ary tokony hajaina ireo tetiandrom-pifidianana efa voafaritra ny senita sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena raha ny nambara ny filoha nasionaly ny FIMAPRO raha Mandanirinina André Marsolo mbola fanadidina entiny namana Marjorina Trany. Nanao fanambarana mahakasika ny raharaham-pirenena eto amintsika ny FIMAPRO izay antoko politika mijoro ara-dalàna ary nanazava ny toedrarà misy ankehitriny ihany koa izy ireo mahakasika indrindra ny krizy izay diavin'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Mitondra ny fiovampenitra eto Madagasikara sy hiaro ny olom-pirenena tsirairay avy. Manaraka akaiky ary miaina ny vanim-potoana ianantsika ankehitriny ny FIMAPRO ary tsy afaka hitaza-potsiny ny toedrarà sy ny fahalovana iaina ny vahoaka misy eo amin'ny raharaham-pitondrana ka mianjady amin'ny olom-pirenena tsirairay avy. Anisan'ny ny tany na niteraka adihevitra lalina teo amin'ny fivorimben'ny mpikambana maro tamin'ny FIMAPRO ny mikasika ny fifidianana izay ho filoham-pirenena na orahoviana na orahoviana no anatanterahana azy. Na izany na tsy izany aza nefa dia vonina izy ireo ny andray tanana sy hitondra vahaolana ihany koa amin'ny famahana ny krizy eto amintsika ary vitan'ny samy malagasy izany. Manatanteraka fivoriana isam-bolana ny ao amin'ny ivon'ny toeram-panofanana ny fanaovan-gazety malagasy Tsetsakaviro mampiona ireo tonin-dahatsoratra rehetra misy eto amintsika. Tamin'ity indray mitoraka ity aloha dia Andriamatoa Brett Bruen mpanolontsaina misahana ny serasera sy ny kolontsaina ao amin'ny masoivo Amerikana no nitarika ity fivoriana ity. Niresaka indrindra mahakasika ny raharaham-pirenena ianantsika amin'izao fotoana izao. Raha ny heviny dia tokony ampandraisana andraikitra ny tsirairay indrindra ny tanora amin'ny ny olana fa tsy hipetra-potsiny izany indrindra no antony niarahan'izy ireo niasa tamin'ireo fitoerana maromaro eto amintsika tahaka ny YCC Etenosy, ny Mobile Cultural Center, ny fitoeran'ny fanaovan-gazety ary ny fitoerana Amerikana izay hotokanana indrindra ny talata ho avy izao. Fa efa malaza amin'ny fanajana ny vola isika malagasy tato anefa dia efa maro ireo olon-tsotra no tsy mandray vola ratsy intsony ny andinindininy ao anatin'ity fanadidina entiny Hilda Sinjoety. Raha efa antaonany maro no tsy nandraisany tany amin'ny faritra ny vola ratsy dia efa manomboka manao izany koa ny eto an-drenivohitra. Maro ireo taxi be no tsy mandray izany intsony. Misy mihitsy ary ny mametraka soratra mampibaribary ny teny hoe tsy mandray vola rovitra ny taxi be. Misy ireo mpandeha no mankasitraka izany fanapahan-kevitra izany. Dia izay izany satrinay hoe mandray fa ilay vao ian'izay raha miaina azy izy dia tsy mety handray izy avy. Fa tany ilay isika hoe tsy mandray mihitsy. Raha misy olona manana vola ratsy dia dia midina izy aloha rehefa tsisy. Ny tsikaritra aloha hatreto dia efa mba tsaratsara avokoa ireo vola eny amin'ny taxi be. Mankatoy izany ny fanapahan-kevitra ny mpitatitra izany ny mpandeha sasany. Ho anazy zany tsara ilay izy fa tena amin'izay ny malagasy mitandrina vola fa tsika malagasy zany anisan'ny tena tsy mitandrina vola mihitsy. Izay ny tena za zany manomana foana fa tsy mbola sendra zany fa rehefa hoe tsy tiany ilay izy dia so. Efa kooperativa fitaterana maro no tsy mandray vola ratsy intsony. Efa misy mpivarotra manao izany ihany koa. Tsara ho tadidiana nefa fa afaka atakalo eny anivon'ny banky foibe ireny vola ratsy. Eo amin'ny setry ny fanabeazana kosa indray rampitso no fantatra fa daty farafanaterana ny atota taratasy fifaninanana eny amin'ny sekoly ambony momba ny fitantanana eto Madagasikara na ny ENAM. Misy ny fiomanana tsy maintsy atao mba hiatrehana antsakany sy andavana izany fanadinana izany fanadidina.
misy tokoa ny toeram-panofanana manampy ireo mpianatra maniry ny atrika ny fanadina-mpanjakana samihafa iomana ara-dalàna na izany amin'ny alalan'ny fanomezana fahalalàna na amin'ny fanampiana izay efa misy eo amin'ny tsirairay. Ny caisse zany araka ny efa fantatra ny besin'ny maro dia manomana concours administratif. Ny kely indrindra moa zany dia hoe ny diplôme BBC, dia ny lehibe indrindra moa zany dia ny diplôme maîtrise ireo zany no maniny. Amin'izao fotoan'izao zany zao dia efa manomana izay ny kely indrindra dia ataontsika hoe ny agent de police. Dia misy koa zany concours ny ENAM efa PDB moa zany ny ankizy manana maîtrise efa miomana ho an'ilay izy fa zay zany eto dia hoe anomana faradoboka. Izy io faradoboka io zany dia amin'ny 1er juillet. Ohatranao moa zany fitranga ilay faradoboka dia hoe résumé-nay zany ny matière rehetra dia manao exercice tena tonga dia exercice no maninay dia manomana oral koa zany zay satria misy oral moa zany ny concours ny ENAM. Mahatratra 900 teo ny tahan'ny mpiofana mivoaka avy amin'ny KS ka tafiditra amin'ny ENAM. Marina nefa fa miankina amin'ny fiezan'ny tsirairay sy ny fahaizana misafidy ny sapam-pianarana arana ihany koa ny mety ho fahombiazana. Antananarivo no tanàna voalohany hitan'ny mpizahatany rehefa tonga eto Madagasikara izy ireo. Vitsiana nefa no tena liana amin'ny fizahantany eto amin'ny renivohitra fa natao fandalovana ihany izany. Mba hanovan'izay zava-misy izay dia mamolavola paikady ny ofisy régionaly ny fizahantany eto Analamanga na ny Ortana isotonana ny vahiny eny fa na dia ny tompon-tany azy ho liana kokoa amin'ny tanàna Antananarivo fanadidina. Maro ireo zavatra mahaliana sy azo tsidihana eto Antananarivo. Manan-karena ara-tantara sy ara-taotrano ity renivohitra ity. Izany indrindra no votoatin'ny tolotra izay omanin'ny Ortana ho an'ny mpitsidika ankehitriny. Mba entina hitazomana an'ireo olona tonga eto an-drenivohitra dia misy circuit efa karakarain'ny Ortana amin'izao fotoana. Entina hitsidihana ny eto amin'ny Antananarivo eto amin'izany hoe eto amin'ny renivohitra mihitsy zany ankoatran'ilay fitsidihana izay efa fantatry ny olona mahazatra izay eny amin'ny faritra hafa dia misy ny fitsidihana ny tanàna tenatenany sy ny tanàna iva ihany koa. Tsy eto Antananarivo renivohitra ihany anefa no misy zavatra mahaliana ny mpizahatany. Mivelatra hatrany amin'ny manodidina ny tanàna zany. Isan'ny sehatra izay miroborobo ohatra ankehitriny ny fizahantany mitondra fampandrosoana maharitra izay hisarihana ny olona hijery ny fomba fiainan'ny mponina anatina tanàna izay tsidihana. Amin'izay fotoana izay dia afaka mivarotra ireo asa tanana ny mponina, mivarotra ny sakafo andrahoana ireo mpanao hotely ary mahita lalam-barotra ireo mpandraraha madinika. Misy ihany koa ilay mitady toerana hafa, izany hoe ilay manodidina zany. Satria efa mivoaka amin'ny boky maro isan-karazany ohatra raha tsy teny fa tsy ny rovan'Ambohimanga ohatra na ny Fariamantasoa izay mahasarika olona be dia be tokoa. Hatramin'ny fiandohan'ny volana martsa teo, taorian'ny fanentanana amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany eto Analamanga dia mihamaro ireo mpizahatany manao famandrihana amin'ireny karazana fitsidihana ireny. Tsy ny vahiny ihany anefa ny voasarika fa ny teratany ihany koa. Maro azy ireo sekoly raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra no mirona amin'izany. Manoloana ny fifamoivoizana amin'ny Katsolava eto an-drenivohitra dia zary lasa mandeha mafy ireo fiara rehefa mba misy malalaka kely ny lalana, indrindra moa fa rehefa maika iny ireo mpandeha. Izany indrindra nefa no tena miteraka ireo lozam-pifamoivoizana toy ity tranga anankiray dia tsy tsimbazaza tantery ny mpanao gazety ny andro Randrinarisoa ity. Io accident io zany tamin'ny androany tamin'ny sivy sasany teo niseho. Zaho avy any ambony, izy avy any ambany ny taxi zany. Dia araka ny filazan'ny ny chauffeur taxi niala akizy izy. Dia zaho moa amin'izany fotoana zany izy nandeha mafy dia naka ny lignako izy. Raha nahazo ny lignako izy, zaho koa tato ny lignako dia au lieu dia hialana izy, hialana dia nirafitra teo ny tômôbily. Raha naratra araka izao zavatra hitantsika zao dia ny chauffeur ny olona ny client le taxi. Anankiroa zareo tanatin'ny taxi dia ny chauffeur sy ny client. Non, amin'ny teto amin'ny andro ny lohan'ny dona fa tsy dia ataoko tsy dia naratra mafy mihitsy somary fanopanina ny ala teo dia fa lasa ny hôpitaly izy amin'izao fotoana izao. Ny procédure atao fa hitantsika moa miara-mahita fa tonga teo ny brigade des accidents fa nanao poste tany dia ny suite-n'izay moa mbola tsy fantatry hoe inona ny suite-ny aorianan'izay. Nisy araka izany ireo ainana fohy saingy nisy tsy fanajana ny lalàna natokana ho an'ireo fiara sy ny tsy fitandreman'ny mpandeha tongotra no natonga ny lozaka tokony hitandrina hatrany rehetra amin'ny tsy fanajana ny lalàna mife ny fifamoivoizana.
Fandrogatra tokoa ny tsy fanindrim-pahalemana indrindra fa ny asan-jola tatoato raha ny tsy ilaza fa tsy ilain'ny tranga tao mandrosoa ilafy afaka maly izay namoizana olona roa. Raha ny salanisa avy amin'ny brigadiny Adieloka Bevava ao Anosy dia nahatratra 20 azafady ireo fanafiana nisy tao anatin'ny 3 volana nandraindraikitra avy hatrany anefa ireo mpitandro ny filaminana ka dia jiolahy miisa 7 no trateky izy ireo. Mitatitra ny mahakasika an'izany mpanao gazety ny Andro Randrenarsoa teo amin'ny sary ny Tojo Ranomboatsina. Tarana sy mametra-panontaniana ireo mponina eto an-drenivohitra sy ny manodidina mahaloan'ireo fanafiana amin'ny tapiadiana sy asa ratsy ataon'ireo jiolahy izay andrasana amin'ny fandraisana andraikitra ireo mpitandro ny filaminana. Tamin'ny alalan'ny fanangonam-baovao sy ny azalambona nataon'izy ireo nandritra ny herinandro ary no nahatratra rany lehilahy 7 miaraka amina fitaovam-piadiana izay voalaza fa tafiditra ao anatina andeha jiolahy ka ny roa tamin'izy ireo dia i Jean René antsoina hoe Dady sy Jean-Jacques antsoina hoe Fazano lehibeny. Amin'izao fotoan'izao ny dossier eto am-pelatananay 20 no anenjehana an'ireo olona reo amin'ny faritra maromaro eto an-drenivohitra. Olona ny Arambona, olona 4 mbola tsabony eny amin'ny hôpitaly voatifitra ny jiolahy. Ary ny tena zatra mampalahelo ihany koa dia misy olona hiara-ny fanolanana amin'ny fanafiana satria raha ny antota nisy eto aminay dia olona 5 tamin'ireo fanafiana 20 reo no voaolana. Ary ny tena zavatra mampalahelo dia misy zatra tsy ampy-taona raha voaolana amin'ireo. Ny entana moa maromaro vola tapitrisa amin'ny firavaka volamena izay entana azo raisina ao an-trano. Raha ampitsy moa no fantatra fa ampiakarina amin'ny fampanoavana ireo lehilahy ireo. Mbola misy koa anefa ireo namana izay mbola tadiavina miriary any anivon'ny fiarahamonina. Noho izany dia mangataka fiaraha-miasa ireo mpitandro ny filaminana. Ary amin'izao dia mbola misy koa ireo jiolahy tsy tratra zany mbola miriary ihany. Ka io no anaovana fanentanana indrindra amin'ny fiarahamonina indrindra ny président Fokotany mba hanara-maso an'ireo olona mivezivezy any Fokotany any. Ho an'ny vahiny dia mampiasa bokim-bahiny ny mpifindra monina dia misoratra amin'ny Fokotany satria fantatsika fa voararan'ny lalàna ny fampiatranoana olon-dratsy. Mahakasika ireo mbola tadiavina moa dia mbola ho ampahafantarina ny vahoaka ihany ny momba azy ireo. Misy ihany koa ny laharan-tarobia 720 ho an'izay manam-baovao mari-potitra. Kolotsaina kosa no etsika amaranana ny fotoana ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny CGM Analakely sy ireo mpitendry mikambana ao anatin'ny Jazz Club raha tanterahana amin'ny faran'ny herinandro izao ny Jazz Totobato andiany fahatelo. Etsika entin'ireo efa manana ny lazany eo amin'ny mozika jazz sy ireo tanora vao misandratra izay izara ny kanto an'ireo mpakafy. Toeram-panomanana ny etsika Jazz Totobato andiany fahatelo amin'ny faran'ny herinandro izao Idrosia sy ny namany tetsy amin'ny CGM Analakely maraina io. Mety homatra ny fahaizan'ireo mpikambana ao amin'ny Jazz Club any CGM raha efa taona nisin'izay. Tarika 7 no andranjara amin'ny etsika Jazz Totobato ary io va ny endriky ny fandarana amin'ity taona ity. Raha hatramin'izay nakambana taona ny Jazz Club satria eo ny fisian'ny artista maro. Tamin'ny taloha manko tonga dia ny Jazz Totobato ny voalohany satria atao hoe tanora. Fa noho izay efa fiakarany niveau zay natsofoka tany anelanelany ny zaraina zany ireo Jazz Club manao dia fanelanelana amin'ireo zany misy efa mpitendry matiany tendry professionnel. Anomena ny jazz miaraka amin'ireo efa manana ny lazany eo amin'izay sehatra izay ireo tanora mandriny miseho. Tanjon'ny tompona andraikitra ny ampiona azy ireo mba hampivoatra ny mpikambana ny Jazz Club. Ezahana zany ao anatin'ilay Jazz Club araka ny efa namoronana azy hatrany amin'ny voalohany hoe tsy resaka mozika fotsiny fa resaka fisokafana koa fitaizana. Dia zarinay zany ao anatin'izay Jazz Club izay ny faneraserana amin'ny artista hafa. Ary efa hatrany amin'ny voalohany zany zay manasa an'ireo artista hafa izay efa lehibe efa ataontsika hoe ao anatin'ny tontolon'ny matianina mifampizara amin'ny reto atao amin'ny Jazz Club. Mpitendry, mpihira, mpandihy miisa 700 ao amin'ny Jazz Club no izaran'ny kanto ho an'ireo mpankafy amin'ny farany herinandro izao. Dia iny ihany koa no namarany ny fampahalalam-baovao iny azatonona ny manaraka ny degré ka ao arian'ny fandaharana mametraka ny velomanao amin'ny rampitsy tahaka izao indray veloma tompoko.